avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Nampiakaram-banky foibe Madagasikara oromby 15 isanjato ny taux directeur eto Madagasikara. Amin'ny fampiakarana lava ny tahanjana-bola foty izay tsy vahaolana ho an'ny fanarinana ny toekarina, ho ministry ny toekarina sy ny fitantanam-bola. Tsy mampifery ireo tambazotra mpanao trafika na zava-mahadomelona fitaovam-piadiana sy fanondranana ny tsokosoky i Madagasikara noho ny antony maro ny teo anivony COI na ny komisiony ranomasimbe indiana. Hotratra ny vina ray tapitrisa abizahantany ny taona 2022 raha ny vozotry ny tomba natreto ny ministry ny fizahantany. Isan'ny mila jerena maika ankilan'ny sidina ho ireo mpisihatra. Mampiaia ireo mpivarotra tao amin'ny tsena amin'ny bazary kely Toamasina ny zavantranga sy ny fitavozavozan'ny tompona andraikitra sasany nandritra ny firehetana ka tokony hanokafana fanadiadiana. Anovelany ny atony nandritra ny fotoana fony fifamoivozan'ny sidina tao amin'ny seranam-piaramanidiny Leipzig, Allemagne ho Malial, taorian'ny fahitana drone iray nitondra fitaovana ahina ho bomba izay tsy mbola fantatra mazava ny karazany ny antsipriandreo. Fotoanan'ny fampalalamba vaoantsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay avavao ny toekarina avy hatrany no dia anomboantsika ny fiarahana taorian'ny fivoriana nataon'ny komity misahana ny politika arabola nampahafantarin'ny banky foibe Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy ny fiakaran'ny taux directeur ho 20.5 isanjato raha 20 isanjato izany teo aloha hifezana ny fiakarany vidim-piainana no anton'izay fanapa-kevitra izay ekeny izany fa tsy vahaolana ho an'ny fanarenana ny toekarena fampiakarana lavo izay tahanjana-bola fototra izay ahoana ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola tamin'ity andro anty kabain loha. Nanapa-kevitra ny hampiakatra ny tahanjana-bola fototra na ny taux directeur ho 20.5 isanjato ny eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara raha toa ka 20 isanjato izany teo aloha. Fanapahan-kevitra noraisina taorian'ny fivoriana nataon'ny komity misahana ny politika arabola. Isan'ny tanjona ao anatin'izany ny hifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fampidinana tsikelikely ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ho 5 isanjato amin'ny antonony. Na eo aza izao fampiakarana ny tahanjana-bola fototra izao tsy maintsy hisy ny fifampitsinjovana eo amin'ny banky foibe sy ny banky primaire ary ny mpindram-bola. Matetika fotsiny zavatra hita dia investissement c'est crédit à long terme na moyen terme dia eo no matetika ny banka no mampiena ny taux d'intérêt mba tsy hasepotra ny orinasa. Izao zavatra ataontsika saina tsy manana intérêt mihitsy ny banque foibe sy ny banque primaire hoe ho sepotra ny entreprise anankiray amin'ny findramam-bola izay ataony. Ny findramam-bola zany dia tokony anarina sy ampitombo ny fiavikarena ny orinasa iray. Na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hiakatra ihany koa ny tahany zana-bola alain'ireo banky primaire amin'ireo orinasa na olona hindram-bola aminy. Midika izany fa ho olana lehibe sy hampitotongana hatrany ny toekarena eto amintsika izao fampiakarana ho 20.5 isanjato ny tahany zana-bola fototra alain'ny banky foibe amin'ny banky mpampindram-bola izao hoy ny mpahay toekarena. Any amin'ny 12,5% ny taux directeur andikan'izany ny findramam-bola zany any amin'ny 20, 25, 30 misy hatrany amin'ny 50%. Tsy misy olona afaka anao plan d'investissement raha afo be ohatr'izany
ny findramam-bola mahatonga an'io taux directeur ambony io a dia ny fisian'ny marché interbancaire de devise na ny midy izay mitarika flottement. Rehefa misy ny atao hoe flottement dia mazava ho azy fa ny banque rehetra maka le atao hoe prime de risque de change, izany hoe satria mivolanao miaka-midina dia misy risque dia ampidiriny ao anatin'ny taha-bola rehefa mampapindram-bola izy. manoloana izany nilaza ny teo anivon'ny ministerany toekarena sy ny fitantanam-bola fa malalaka ny banky foibeny Madagasikara amin'ny vaholana narosony sy ny fanapahan-kevitra noraisiny amin'ny maha sampandraraha mahaleo tena azy fa tsy tokony hiantehatra lava amin'ny fampiakarana ny taux directeur ny banky foibe raha hifehy izay fiakarany vidim-piainana izay. Anisan'ny hoe ohatrany hoe karazana sakana ihany zany izy amin'ny lafiny amin'ny fampiasam-bola. Ao zany hoe tsy manambola kosa vola ny banky. Kanefa moa nazana zany dia zay zany le politika izay zavatra misy. Ary zavatra misy dia tena tsy efa mba mijery ny velany ohatra nandray izy io miakatra nandray izy midina ny taux directeur io. Ny tsy zany zao anatin'ny taona maromaro tsy mitsatra miakatra izy. Zany tsy zany zao tokony miatratra amin'izay fa maninona zany le politique mondialistique mampakatra amin'ny taux directeur io tsy tena hoe zany mahafora miteraka ny inflation zany izy. Zany hoe misy facteur hafa zany facteur X zay tokony zany jerevana hiadina amin'le inflation satria tsy afaka zany arakarina foana ny taux directeur. Momba ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana tafakatra 8.4 isanjato izany tamin'ny volana Jona 2024 raha toa ka mbola 4.8 isanjato izany tamin'ny faran'ny volana Martsa teo. Ny fiakaran'ny inflation sous-jacente izay tafakatra 2.4 isanjato no anton'izany raha ny fanazavana. Ankoatr'izay, nilaza ihany koa ny banky foibeny Madagasikara fa misy fiantraikany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny disadisa ny Moyen-Orient izay manakorontana ny famatsiana sy fampiakarana ny vidinentana. Etsankilany, notazomin'ny BFM mahody 3 isanjato ny vinavinan'ny fitombony harikirena faobe ho an'ny taona 2024 na dia mbola marefa azy ny tontolo ny fandraharahana eto amintsika. Teo amin'ny sandam-bola kosa dia fantatra fa nahazo aina amin'ny taha 7.3 isanjato ny ariary manoloana ny euro, raha 7 isanjato kosa manoloana ny dolara amerikanina. Noho ny fihenany trosa vola vahiny sy ny fidiran'ny vola vahiny eto Madagasikara, nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity no anton'izany raha ny fanazavana voaray hatrany. Nanamafy ihany koa ny ministry ny toekarena fa nisy ny ezaka lehibe momba ny fahamarinan'ny toeran'ny vola izay ary mitohy ny ezaka hanamafisana an'izany hitazomana ny fahamarinan'ny toeran'ny toekarena eto amintsika. Raha ny fanazavana teo anivon'ny banky foibe hatrany, isan'ny mbola mety hampiakatra ny vidim-piainana ny fitohizany ady sy ny disadisa iraisam pirenena, ny fiakaran'ny vidiny akora fototra eny amin'ny tsena iraisam pirenena, ny fiakaran'ny saram-piantohana an-dranomasina ary ny fampiakarana ny karama farany ambany. Izay ny tahanjana-bola fototra miatra eto Madagasikara manomboka izao fa tsy mahafehy ireo tambazotra mpanao trafika na zava-mahadomelina fitaovam-piadiana ary fanondranana olona nitsokosoko an-dranomasina Madagasikara noho ny antony samihafa hoy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny komisiona an-dranomasimbe indiana. Amafisina sy arindra araka izany ny fiarah-mientan'ireo firenena rehetra manodidina an-dranomasimbe indiana manomboka izao. Daniela Aminotso no mitatitra ny antsiprian'izay. Lasa sehatra iasan'ny tambazotra mpanao trafika na rongony atao amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana Madagasikara vokatry ny tsy fisian'ny paikady sy ny rafitra mazava hoy ny teo anivon'ny Commission de l'Océan Indien. Tsy ny zava-mahadomelina ihany tafiditra ao anatiny raharaha fanondranana olona nitsokosoko sy ny trafika na fitaovam-piadiana ihany koa isika na mivantana izany na ankolaka. Raha ny momba any Madagasikara manokana dia hita amin'ny zava-misy fa lasa sehatra ampiasain'ny mpanao trafika rongony izy. Tsy manana antotanisa ofisialy izahay saingy maro ireo olona avy ety Madagasikara voasambotra any Maurice noho ny resaka trafika na rongony. Izany no mampiseho fa tena lasa lalan'ny trafika rongony aty amin'ny faritra i Madagasikara. Tsy maintsy miara-miasa ireo rafitra roa ireo satria miady amin'ny karazana trafika isan-karazany isika fa tsy ny rongony ihany. Indrisy anefa
lasa sehatra iasany tambajotra mpanao trafika ny faritra misy antsika vao marina izany amin'ny fisan'ny trafika fitaovam-piadiana trafika rongony ary trafika olona. ilaina ny fiara-miasan'ny rafitra isamparitra momba ny filaminana an-dranomasina na ny RCM sy ny komiteny fahatseranana ampahomby ny ady amin'ireo eloka ireo hoy ny teo anivon'ny COI na ny mivondry ny ranomasimbe indiana. Mila fifampizarana vaovao aingana eo amin'ireo firenena sy ireo rafitra misana ny fiarovana an-dranomasina ahafahana mamantatra mialoha ireo hetsika mampiahiahy. Mivoatra ireo tambajotra mpanao trafika izay mampiasa ny lalam-pitaterana an-dranomasina, ny seranatsambo ary ny logistika ao amin'ny faritra dia lasa zava-dehibe ny fampifandraisana ny vaovao ara-pitsikilovana an-dranomasina sy ny vaovao ara-pitsikilovana eo amin'ny lafin'ny fahatseranana. Amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny voamierany ranomasimbe indiana dia ny douane zany no mifanome vaovao, mifampizaratra ekefa, ny mifanome renseignement izay no atratrarana andreny ihany koa ary izay no amafisina eto. Izay zany miantso ny vahoaka malagasy izay rehetra vonina hiara-iasa aminay mba hanome vaovao anay raha misy ny fivoahany zavatra tsy ara-dalàna eto. Ohatra hoe na ny biby ny harem-pirenena, ohatran'izay ihany koa eo anivon'ny ranomasimbe indiana. Mifanome renseignement izay, mifanome vaovao. Karaha vao mengy avy any ivelany any hiditra eto ohatra ny drogue dure izay manimba ny zanaka malagasy, ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny renseignement any koa zany izay omeny nosy rahavavy ny douane zany any amin'ny nosy rahavavy dia mora aminay kokoa zany ny manatratra an'ilay izy. Anatin'ity fihaonana ity tanjona ny amoana paikady sy hetsika ho atao lara-pahamehana momba ny fifanakalozana vaovao, ny fanamafisana ny fahaiza-manao ary ny fananganana rafitra fiara-miasa mahomby ato amin'ny fahatrin-dranomasimbe indiana manoloana izay trafika na zava-mahadomelona, fanondranana olona ntsokosoko ary fitaovam-piadiana izay. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny toekarena famatsiana solika nankatoavin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny fahafahan'ny fanjakana nafatra mivantana solika amin'ny alalan'ny sampandrara nahazo ny alalana momizay hanamafy ny fiantohana ny famatsiana harangovony momizay indrindra manoloana ny tsy famarina toerany tsenany solika iraisam-pirenena fa mila tandremana ihany koa ho tsara tantana hony bay toekarena androany tokony efa jeren'ny fanjakana ihany koa ny vahaolana maritra hamahana ny olana arangovo doratsika ny Antsiprieny. Fanatraka amin'ny lalam-pandrenana vaovao mifeny setry ny aval petrolier ireo fepetra fanomezana lalana ny fanjakana hanavatra mivantana solika sy ireo vokatra azo avy amin'ny alalany sampandrara nahazo lalana kaneken'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Araka ny fanapa-kevitra sy ny HCC izay mamaritra ny fomba fitantanana ny fanafarana vokatra avy amin'ny solika, ny fidirana amin'ny fotodrafitrasa fitahirizana, ny fandridrana ny famatsiana, ny vidiny, ny hetra ary ny fanaraha sy ny kalitao ny vokatra ity fanovana ity. Mamaly ny tombontsom-bahoaka izany indrindra manoloana ny tsy famarinan toerany tsena ny solika maneran-tany ho ny bay toekarena, ny 500 isanjato amin'ny fanafarana tony Madagasikara izay solika avokoa. Na izany mila atao mangarara ny fitantanana deboka marany koa no mila jerena raha tsy laza fa tsy ny teti-bola-panjakana ahafana mividy solika mivantana ny ivelany na namafy kosa ny HCC fa tsy voakasika amin'ity lalàna ity ireo sehatra tsy miankina. Mila tandremana fotsiny dia engany mba tena hoe raha tena manangana an'ilay agence publique amin'ny fanjakana na hoe établissement public anandrana pétrole tena ho tsara tantana marina izy ho assuré tsara ny stabilité des prix, ho tonga tsara ny approvisionnement, tsisy rupture au niveau ny approvisionnement satria le resaka fanaovana pétrole nge tsy vitany hoe mividy fotsiny dia mivarotra fa be dia be mihitsy ny asa mila andraiketana izy io ary tena asa nisan'ny sarotra mihitsy izy io na ny miresaka transport na miresaka stockage na miresaka fividianana azy raha manana ekipa ny fanjakana hoe teknisiana mahay afaka mitantana zany rehetrarehetra zany dia araba soa araba tsara. Ny zavatra tokony ho tandremana koa dia hoe tena tsara dia atao mesure temporaire ihany le izy fa tsy dia fini amin'izay to Madagasikara efa 20 taona tsika zany indépendant mbola tsy mamokatra pétrole ihany tsika hitako hoe fotoanany angamby zao efa hita fa misy crise pétrolière eran-tany tokony tonga saina amin'izay gasy hoe tsika mihitsy ny trandraka pétrole atsika.
nambara ny HCC ihany koa fa manaja ny foto-kevitry ny fahalalahana ny fandrarana ny fiarovana ny fampiasam-bola ary ny fitovian-jo eo anatrehan'ny lalàna ny fanapa-kevitra no mafisina fa mbola afaka miasa eo amin'ny sehatra ireo mpandrara tsy miankina ary ny fidirany ilay sampandrarana azo alalana amin'ireo fotodrafitra sa fitahirizana dia tsy maintsy tanterahana araka ny fitsipika mangarahara eo ambany fanaraha-maso ny ofisy malgache des hydrocarbures. Nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany teo raha tsy aivina ny nandaniany solombavam-bahoaka ny lalàna mifeny aval pétrolier. Hotratra ny vina ray tapitrisa abizahantany ny taona 2024 raha ny vizotry ny tombana hatreto ho ny fanazavana ny enta manisitra ny fizahantany. Tsara ny tanjona fa iankinany fatratraran'izany ihany koa ny fanatsarana ny fitaterana anabakabaka sy ny sidina ary ny fahaiza-manao ho ireo mpisehatra ara-pizahantany tamin'ity androan'ity. Tsara Soarvelo. Nankatoavana nandritry ny filakevitry ny ministra Omaly ny paikady nadrafitra arabaritra momba ny fahatongavana eto Madagasikara ampiroboroboana ny fizahantany na ny plan marketing de la destination Madagasikara. Paikady mametraka tanjona hanenjika dimetsy mpizahantany amin'ity taona ity. Dingana voalohany zany amin'ny fanatrarana ilay vina azo ray tapitrisa mpizahantany amin'ny taona 2024. Io drafitra io dia mametraka tanjona hanenjika aloha dimetsy. Amintsika amin'ny teny zao 3 alina sy 3 hetsy ny mpizahatantsika. Ny plan rehetrarehetra mipetraka ao anatin'ny plan marketing de la destination izay nivaliden'ny conseil Omaly dia manenjika 10 hetsy izay mbola mila moa zany vola eo amin'ny ray tapitrisa dolara isa-taona eo ny mise en œuvre ny plan sy ny étude ny vita fa ny fanatanterahana izay. Ao anatin'ny fijerevana ny antsipriana izany isika ankoatra ireo ezaka izay efa atao mahazatra ny fanatsarana ny kalitao, ny fampitomboana ny isan'ny trano fandraisam-bahiny, ny fijerevana ny pitsopitso rehetrarehetra fanamorana ny accès makany amin'ireny site touristique ireny na ny route nationale. Ndreo raha ny antotanisa aloha hatreto dia efa misy marika ahitanay fa tsara noho ny tamin'ny herintaona raha ny KPI zany no jerevana azy raha nytatitra natao tamin'ny farany fa mifarana mony taona vao tena hitantsika hoe aiza ny ezaka izay natomboka sy natao. Ankilany mbola maro ny fanamby amin'izao vanim-potoana mahabe mpizahantany izao raha ny eny amin'ireo lalana stratejika manintona mpizahantany ho ny mpisehatra ara-pizahantany nanaovana fanadihadiana ny lalana, ny sidina sy ny vidiny tapakila, ny fahafahan'ny fotodrafitra sara-pizahantany mandray vahiny. Misy fepetra be dehibe zay mbola tsy tanteraka ary mialatsiny amin'ny fomba fiteny raha tonga dia itsika loha hoe tsy ananantsika finiavana nanatanteraka an'ilay izy zay tsy mbola tanteraka hatreto. Inona daolodolo moa zany rehetrarehetra zany voalohany indrindra aloha constat zany ho anay misehatra amin'ilay asa raha tsy resaka fa tsy sécurité ny resaka développement tamin'ny resaka infrastructure ny fampandrosoana ny famporosiana ny olona ampiasa vola hisehatra ao amin'ilay sehatra ny indesty fampiasana ny fitehirizana ny vola vahiny sy ny famerenana ny vola vahiny ho araka ny tokony izy zany hoe raha patrimoine de devise teto Madagasikara araka ny tokony izy. Ny taona 2024 no nahazo mpizahantany maro i Madagasikara izay nahatratra mahery ny 7 alina sy 3 hetsy mpizahantany kendrena ho ohatra izany isa farany ambony izany atao anatin'izao fanavozana izao. Tsy ny politika irery no mila ifantohana amin'ny fanarenana ny firenena fa mila atao vaindondra raha ihany koa ireo sehatra mampiodina ny toe-karena aka isan'izany sehatry ny fizahantany ho ireo mpisehatra. Isan'ny sehatra mifamatotra amin'ny asa tanana raha ny fizahantany manokana raha ny vaovao mahakasika an'izay sehatra ny asa tanan'izay ao anatiny adisisika moana didim-panjakana ny hanamorana ny fahafahana mandefana mitondra ny asa tanana malagasy any ivelany sika amin'izao fotoana izao ho ny minisitra tompon'andraikitra olana hatramin'izay ny sakana amin'ireo vokatra malagasy izay jifainy vahiny rehefa tonga eny amin'ny seranam-piaramanidiny vato. Isan'ny mampikatso ny tsena ny asa tanana zany araka ny fitarainana iombonan'ireo mpivarotra nanoloana ny minisitra tompon'andraikitra raha nitsidika ny tsena ny asa tanana teny Behoririka tamin'ity androan'ity. Iverenantsika vetivety ny famatsiana solika eto Madagasikara. Irosona ny famatsiana solika ho an'ireo ivitoera mpamokarana herinaratra avy amin'ny jirama mandritra ny enim-bolana hiatrehana fotoana ny haitany sy ny fiahina ny ara-toe-karena araka ny tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra Omaly. Takina ihany koa ny fampitomboana ny famokarana herinaratra ho vahaolana maharitra fa tsy ankina lava amin'ny vahaolana vonjamaika amin'ny fitondram-panjakana ho ny mpahay toe-karena eo anatrihan'izay.
nankatoavina tao anatin'ny filan-kevitry ny misitra omaly ny fanomezana fahazon-dalana hitahiry sy hitsintsara solika ho an'ny jirama. Nomena toromarika araka izany ny orinasa jirama hanao fifanarahana momba ny famatsiana sy ny fividianana gazoalina amin'ireo mpamatra izany. Manomboka ny volana aogositra 2024 izay natokana amatsiana ny tahiry ho an'ny ivotoerana mpamokatra herinaratra ny jirama mandritra ny fiam-potoana 9 bolana hitsinjovana ny fiahina ara-toekarena. Mazava zany zao fa iroso amin'ny fampiasana solika hoentina hanodina ireo milina hiary herinaratra ny jirama hampitombona ny famokarana herinaratra hiatrehana izao fotoana ny ahitana izao hanalefahana ny fahatapahan-jiro. Mienatra eto ny famokarana herinaratra ao Andekaleka izay zara raha mamokatra 50 megawatt amin'izao fotoana izao raha toka 20 megawatt ny tokony ho vokariny. Tsy ampy 10 megawatt ihany koa ny famokarana herinaratra ho anambomanambola noho ny fahasimban'ny milina izay 3/4 ihany no miodina. Toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina araka izany no hiaran'ny fahatapahan-jiro mifandimby tao anatin'ny 3 andro farany hatramin'ny anio raha ny fampitam-baovao avy amin'ny jirama. Isan'ny fitakinana atonga ny tolom-bahoaka ity olan'ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano ity ka vahaolana maharitra sy mahavaly ny filan'ny vahoaka no takiana amin'ny mpitondra fa tsy ekena ny vahaolana vonjitavanandro toy ny nataony teo aloha. Efa fantatsika nefa fa le gazoalina dia lafo dia lafo ny vidiny ka zay mifanontaniana mipetraka faharoa teny hoe atraiza lay fampidonana nylay mille amin'ny alalana fa amin'ny gazoalina vita ve ho rentable ve ilay zavatra ho apetraka ho anay mpanjifa dia tsotra ny anay zay tsy mila jiro tapaka zay tsy mila rano tsy mandeha satria zahay tompoka efa niantoka vola amin'ny facture ao amin'io orinasa jirama io ny ezaka ao atao amin'ity fitondrana fanavozana ity efa nisy ho iaho fa saingy kosa engany mba tsy vahaolana ho petatoko fa vahaolana maharitra ny tediavin'ny vahoaka malagasy. Tokony ametrahana politika ampanjakana mikendra ny fampitombona ny herinaratra avy amin'ny rano sy ny masoandro ary angovo madio ny fitondrana raha tiana anana angovo matanjaka sy maharitra hoy ny bahay toekarena. Tsy andekaleka rery ny azo trandrana fa mbola ao sahofika ao volobe mety hoe efa misy ny tetika entina ampiarana an'ireny any aho fa eo amin'izay no miditra le nyteneniko hoe fahaizan'ny mpitantana sy ihany koa ny efficacité an'le politika entina manao an'le relance an'le entreprise zany mba ahafahan'le entreprise zany miatrika an'le défi ary indrindra ny défi politique hoe mety efa tafiditra ao anatin'ny vision an'le mpitondra ankehitriny ve lay tena fanarenana sy an'ilay orinasa anankiray fa eo ihany koa le hoe tena hoe souveraineté énergétique mihitsy dia mety tonga hatrany amin'ny fitrandrahana an'le solika atsika mihitsy aran'izany mba ahafahana mamatsy an'io orinasa io zany. Miroso amin'ny fanampiana tosika ny rahona hivadika orana ho an'ny sandrika nandekaleka ny jirama omaly ary mitohy hatramin'ny sabotsy izany ahafahana mandatsaka orana artifisialy hampitombona ny famokarana ao Andekaleka ho hatrany ny fampitam-baovao nomeniny avy ao anivony ny jirama. Ny jirama izay maty antoka hatrany amin'ny 70 miliara ariary isam-bolana raha atao ny fifanalana amin'ny vola miditra sy mivoaka raha nitatitra azo tamin'ny voamera mpanao fanadihadiana parlementaire eo anivony ny solombam-bahoaka. Manodidina ny 500 miliara isa-taona ny fanampiana omen'ny fanjakana ny jirama raha ny voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana tranga izay isan'ny maneho fa mila fanarenana aingana ny jirama raha tiana ny ampahomby ny famokarana sy ny famatsiana herinaratra sy rano ho an'ny malagasy. Toamasina miteraka aya ho an'ireo mpivarotra ao amin'ny tsena bazary kely Toamasina. Fitavozavozan'ireo tompona andraikitra sasany nandritra ny alina namay ireo tsena ka nahatonga ny fahamaizana hatramin'ny 700 isan-jato. Ankoatr'izay mipetraka ihany koa ny aya eo amin'ireo vahoaka ravatrany vokatry ny tetikasa Port Sec 3 ho atsara kifafa Toamasina so misy olombitsy manararoatra ho an'ny tombotsoany manokana ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Tsy vao izao no nitrangana fahamaizana tao amin'ny bazary kely Toamasina hoy ireo mpivarotra sy ny fikambanana samihafa ny toerana toy ny gasy samanova. Raha tsy hita izay antony mazava na hahatonga ny fahamaizana roa taona lasa izay mampametra-panontaniana ihany koa ny fototry ny firehetana ny aliny 2 aogositra 2024 izay nahapotika hatramin'ny 70 isan-jato ny fototra-afotrasy sy nentan'ireo mpivarotra. Ary ny tegna magaga ohatrany hoe androalina foana zany itsainy hoe fa magnino antoandro tsisy problème. Androalina olona efa tsisy mampiasa afo
amin'ny alina fogna izy may ary niaraka ny vaovao regniregninay ohatra nisy point maromaro zany niavian'le afo zany hoe tsy point raika zany avian'le afo misy point avy tary fa zay zany mieritreritra miahiahy zay hoe ohatra ny sao de mba misy ambadika zavatra hafa zany ty zavatra ty fa matetika loatra ary mitovitovy zany le fiseho an'le famaizan'ny bazary kely ka sao de misy olo ambadika le izy andefasy mpagnano fagnadiadigna azo antoka monsieur le PRRM. Ankoatra ny famaizan'ny bazary kely, maro ireo tranga mampiahiahy Thomasiny tao anatin'izay folo volana izay hoy hatrany ity fikambanana ity, ohatra amin'izany ny fanatanterahana ny tetikasa Porsec 3 ao Tsarako Fafatoamasina. Nisy ny fandravana trano vokatry ity tetikasa ity ary tsy nisakana ireo vahoaka voakasika fa taty aoriana toa misy ampahan'olona manararotra ny tetikasa. Miahiahy zany le vahoaka sao de anaovagna zavatra hafa le toerana. Eo le toerana anaovagna le poids lourd fa misy toerana hafa zay ahihiny vahoaka anaovagna zavatra hafa. Izay tsisy fandraisany amin'io resaka fandravana taon'ny port io. Ny feo regninay tamin'ireo ravatragno de miresaka zareo hoe misy olombitsy zany magnararoatra fandravagna io ravagna miaraka amin'ny port ny projet zay andeha ataony. Amizay lasa n'le tany amizay tanteraka le projet tanterahany. Tsy anaiky raha ohatra ka hoe tsy hoany zay projet hoan'izay poids lourd zay ny anaovagna andravagna re tragno reo fa sagnatria ka hoisy zavatra hafa tafiditra agnatin'io tsy anaiky zay vahoaka ary tsy anaiky vahoaka ny Tamatavy sy Tanandava. Tsy aivina tsena manodidina ny 503 arivo isany may tao anatin'ny alin-droa aogositra tao bazary kely Toamasina ary trano manodidina ny 700 tafony noravaina noho ny tetikasa Porsec 3 tao Tsarako Fafatoamasina. Miantso ny tompona andraikitra isanambaratonga ny manomboka amin'ny anifotony araka izany ireo vahoaka amoaka ny mangarahara amin'ireo raharaha roa ireo hialana amin'ny ahiahy tsy havanana samihafa. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny tapany voalohany fampalalam-baovao amin'ity ality. Rehefa avy eo ny fitsirihana na ny audit natao tao amin'ny CCI Toliara na ny tranobe ny varotra sy ny indostria Toliara izay nahitana fitaovana sy vola very. Eo ihany koa fepetra fisorohana no raisin'ny fitondram-panjakana malagasy eo anatrihany Ebola saika any Afrika amin'izao fotoan'izao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprianjay. Aza misaraka aminay ary. Maninona ary ny olona rehetra mivoaka vato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny? Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Lay dentifrice manafotsy sy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, lay dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Inona no antony ampiasanao ny rasoir Bic 1? Satria mateza. Fampiasako azy isanandro no mahatsara toy izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza. Satria matehotia amin'ny lafiny rehetra. Ohatrana ihany. Rasoir amin'ny vidiny tena izy. Satria teny amin'ny faritra rehetra. Rasoir Bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. Manomboka izao efa hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao koa ny rasoir Bic 2 lame. Inona reny atao laoka e? Combo, combo, combo. Ah, combo, 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 combo. Azo fandriana dian'izao eny amin'ireo toeram-pivarotana Farm Shop na Shop LFL akaiky anao sy eny amin'ny tsena rehetra misy famantarana combo. Combo! Akombotra! Salama tompoko! Tonga soa tamin'ny Pegasus e! Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana.
tsy tia ny bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana naizanaiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny Tiako Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy agny Europe amle tegna top Mina mety amina Vonona ve à fond vitesse Vavao be fibre Omnias internet fibre mlalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary 250 giga zao 69 000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi fibre on tonga baingana any amin'ny Yas store akaiky anao Mamenina ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soandray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ny tiala ity tao arian'ny fitsiriana na no dity nampanaoviny abiraovaovao ao amin'ny CCI Toliara ny CCGB sy ny vaditany tany an-toerana nahitana fitaovana azo volavery ny CCI Toliara nisy ihany koa ny fandrahonana nahazo ireo CCGB izay ny afara tamin'ny fampitsarana ny fanohizana ny fanadiadiana tany an-toerana. Milina fanodinana kabaro very trano fitahirizana tsy araka ny tokony ho izy ny vola miditra aminy trano sy tanim-panjakana tsy hita ny ofany ary vola mitentina 570 tapitrisa ariary tsy hita ireo no tsikaritra vokatry ny fanadiadiana nataon'ny CCGB na commission de contrôle de gestion budgétaire sy ny vaditany rehefa nasainy ny biraovaovao ny chambre de commerce et de l'industrie Toliara nampanaovina fanadiadiana izy ireo satria tsy fantatray ny zava-misy ato amin'ny chambre dia nampiasa nareo CCGB ireo zahay mba hijery zay rehetra fananany chambre rehefa niasa reo raha mampalahelo dia ny machine de traitement de poids du cap any Morombe zay mampiditra 35 tonnes ndray miditra nampalaza ny Morombe dia tsy ao machine anefa angeza be tsy voabata fa machine koa mibata azy nefa very faharoa misy koa magasin 50 mètres sur 25 mètres roa ao anatin'ny contrat magasin anankiray no ufany fa nangataka an'ilay opérateur fa hoe ity ufako 3 millions d'ariary nefa zao amboatra clôture io dia ahena 1,5 million zany ny ufan'ilay magasin ny raha magaga rehefa ny constatena zany le magasin voalohany tsy vita le clôture aloha faharoa ny magaga magasin amin'ny ilany anankiray koa no naofany amin'ny opérateur hafa misy koa trano-panjakana tany-panjakana lasa nefa tsy hita mofany ary rehefa nijerena koa za mbola misy vola 195 millions d'ariary tsy hay hoe nangaiza vola io manoloana izany dia nahazo fandrahonana ireo CCGB ireo ka nandefa taratasy tany amin'ny filohan'ny chambre de commerce et de l'industrie Toliara fa tsy afaka hanohy ny fanadiadiana raha ny fanazavana ka nanapa-kevitra ireto birao handefa ny fanaovana fanadiadiana amin'ny instance ambonimbony raha ny fanazavana hatrany rehefa nirahonana ireo CCGB ireo tsy hanao ny asa dia nanoratra tamin'ny présidence izy hoe zahay tsy hanohin'ilay asa satria rahonana tsy hanao n'ilay asa dia nanapa-kevitra ny birao fa alefa amin'ny instance ambonimbony zany ny fanaovana audit an'ity chambre ty etsy ankilany
nahazo taratasy ho fandravana azy ireo ihany koa ireto birao vaovao raha ny fanazavana. Izahay efa nahazo taratasy intelo avy amin'ny ministera ny andravana ny bureau, nefa io bureau lany ara-dalàna ary ny tribunal administratif nampanao azy tsy vitan'izay fa nekeny conseil d'état rehefa na pouvoir en cassation ny andaniny kanefa mampanao fifidiana fandravana ny bureau. Kanefa rehefa jerena ny PV fivoriana farana dia tsy misy resaky fandravana bureau tao ary tsy ara-dalàna koa io PV io satria tsy mahazo antsasa manila ny bureau ny nanao sony azy zany hoe tsy mahazo majoritaire zany. Izany dia tsy ara-dalàna io PV io. Fa ny zavatra nokendrena amin'io PV io dia ho fampiarany amin'ny article 84 hoe mangataky zany ankilany fa atao tetezamitan'ny raiky zany ity chambre ity. Araka izany dia tsy hiala ary hanohy ny asany ireto birao vaovao ireto, miangavy ny tompon'andraikitra rehetra. Anisan'izany ny filohan'ny fanavaozana ihany koa ny filohan'ny chambre de commerce et de l'industrie Toliara, hisian'ny fanavaozana marina ao amin'ny chambre de commerce et de l'industrie Toliara, hazo ny mpandraharaha rehetra na any ambanivohitra na eto andrenivohitra tombony. Nanolotra fanampiana ho an'ireo mpivarotra ny arambona vokatry ny famaizana atao amintsiny amin'ny bazary kely Toamasina. Teo anivon'ny SMMC na Société de manutention des marchandises conventionnelles, n'orinasa izay fantatra amin'ny fandaminana sy ny fitaterana entana eo anivon'ny seranana indrindra ny ao Toamasina. Dorantsika ny Antsiprianjay. Nanolotra tafifanintso miisa 500 sy fantsika mahery 9 kilao ho an'ireo mpivarotra traboina ao bazary kely Toamasina ny Société de manutention des marchandises conventionnelles na ny SMMC, orinasa izay misehatra amin'ireo seranana lehibe toy ny serana Tsambony Toamasina. Ny antony nanolorana SMMC ny fanampiana sy moa zany dia mazava ho azy bazary kely zany toerana fionan'ny vahoaka malagasy eto Tamatavy. Ny SMMC moa dia entreprise citoyenne, zany hoe entreprise ny vahoaka zany ka mahatsiaro fa manana didy noho ny fahavoazana tragno may marobe io dia tsy niandrela zay fa niezaka nitondra an'izay fa anjara birikina zay. Ho an'ny vahoaka moa zany dia voalohany dia mankahery aloha satria na eny zay fa nisy ainana fohy teto dia mbola miondrika mpanetretena manoloana an'izany faharazana zany ary nisy koa ny naratra dia mirary fasitranana haingana ho an'le naratra. Ho an'le ravatragno marobe moa zany dia maniry koa raha maniry mba ho tafarina malaky dia malaky le tragno mba hahafahan'ny zareo manao ny fitadiavam-bola andavanandro mamelona ny vady aman-janaka. Ho an'ny vahoakan'ny Toamasina resanao teo moa zany dia engany mba tsy hisy koa ny raha karan'izao e. Zay ny firariana amin'ny vahoakan'ny Tamatavy ity satria teo tsika mbola nandalo fotoagna tegna sarotra koa tamin'le cyclone Zizany igny. Izao misy an'ity koa ngamba fa basy eky zay fa ampy zay angatagna amin'ny Zagnahary. Tosika lehibe ahafana manorina indray ireo faharavana izao fanohanana izao ho ny solotenan'ireo mpivarotra eto bazary kely. Zava-dehibe ho anay mpivarotra victime maya izany tôla zany satria anisan'ilay mamery ny antsenanay farany aingana mba hamelomana ny andavanandrom-piainana indray ny atao hoe resaka tôla. Dia mahatoky sy mino zay fa zava-dehibe ho anay izao fanorana tôla zao fa ny fangatanay fotsiny ho atsika orinasa indrindra eto Toamasina zay efa nalefanay amo izany ny antso tarobia vitsivitsy dia hoe mba hanao ohatran'izao ihany koa mba hahafahanay mba miverina indray amin'ny andavanandrom-piainanay satria tena voamafy ny atao hoe bazary kely satria raha ny bazary kely nresahana eto Toamasina dia eto bazary kely Esplanade na bazary kely ambony no mamelona zany tsena rehetra Toamasina zany na ny faritra Atsinanana azy dia mahatoky sy mino zay fa tsy ho avelanareo ohatran'izao ny bazary kely fa vonjentsika zay malala tanana ny olo maventy indrindra ny orinasa dia mahatoky sy mino fa hanampy ny bazary kely. Dingana lehibe amin'ny fiverenan'ireto mpivarotra reto amin'ny asa izao fanampiana izao. Proof izao fa manohana ny vahoaka ny Toamasina ny SMMC na mora na amin'ny sarotra ho hiatrany ireo mpisitraka ny fanampiana. Any Mahajanga vetivety ho tanterahana eo amin'ny Bourg de la Mer ny 5 hatramin'ny 9 volana Aogositra ho avy zao ny Startour Majunga 9 destination familiale. Etsika mamaimpona hanomezana fafampo ireo mpanjifa star izy io ary hanomezana lanja ny kolotsaina malagasy sy ny fiarahamentany tsirairay ihany koa. Azo antoka ny filaminana sy ny fahadiovana mandritra ny etsika ary mpanakantoka laza maro ihany koa no ho avy anafana ny lanonana andao raha antsika ny fanampanazavana.
ao anatin'izay dia ho hitantsika fa misy ny concert izay rana amin'ny eldro sy arina ny andro voalohany ary kikisy ambodrina ny andro faharoa efa mahazatra antsika ihany moa fa ao anatin'ny zava-fotoana rehetrarehetra izany dia misy ny animation podium ny discothèque géante mandrapaharivin'ny andro sy indrindrindrindra ny fanjifana ny vokatra sara amin'ny vidiny mirary dia mirary eny etoerana amin'ireo trano efa maro izay ho apetrakay raha mahakasika ny ankoatran'izay moa zany dia efa misy foana ireo animation izay ahafahana mahazo loka maro dia maro ny tena goavana ao anatin'izany ohatra dia ny fahafahana mahazo vokatra stara labiera amin'ny lanjanao raha ianao voasatrika izany rehetrarehetra izany dia karakaraina irana amin'ny police des jeux hatrany ny fotoana moa dia ho atao ho an'ny akisy ho an'ny lehibe ny startour moa zany dia manome fahafapo foana ny olona satria samy mahazo ny anjarany daholo mimponina mahajanga sy izay olona rehetra izay hoany nisy ny sondage kely ataonay foana moa zany isaky ny alohan'ny startour na ao ny interne atao amin'ny star zany na externe any amin'ilay toerana anaovanay an'ilay izy dia io koa manaraka ny disponibilité an'ilay artiste izay demande zareo avany moa zany dia zareo reo moa zany no voafantana tamin'ity indray mitoraka ity. Vaovao ny fahasalamana nanamafy ireo fepetra fanaramaso ara-pahasalamana amin'ireo toerana idirana eto Madagasikara ny fanjakana malagasy isorohana ny fidiran'ny valinaretina Ebola. Raha ny fanazavana nentina mpitsabo ray mbola tsy misy fanafody manokana mahasitrana ny Ebola hatreto ka antony mahazava-dehibe izay fepetra fisorohana sy fanaramaso ara-pahasalamana izay entsorasoary malala. Mahery ny 503 arivo ny trangana Ebola voamarina tao amin'ny Repoblika Demokratikany Congo ka 7.5 arivo no namony ainy raha toa karony maty tamin'ireo 20 nitondra ny aretina tao Uganda izay 15 tamin'ireo nentin'ny olona avy any amin'ny Repoblika Demokratikany Congo araka ny tatitra farany navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Isoroana ny fahatongavana ity valanaretina ity eto Madagasikara na mafisina ny fepetra fanaramaso ara-pahasalamana eny amin'ny sistany araka ny fanapahana noraisina tao amin'ny filan-kevitry minisitra Omaly manoloana ny fianaky ny valanaretina Ebola any amin'ny firenena maro. Ebola izay betsaka ireo tsy dia mahalala azy tahaka ny zava-misy tamin'ny valanaretina Mpox noho ny tsy fahampiany fampahafantarana aretina mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana amin'ny ranon'ny vatana avy amin'ny olona voan'ny aretina ny Ebola toy ny rasy ireo tsiranoka hafa eo anelanelan'ny 2 ka hatramin'ny 20 andro aorian'ny fidiran'ny virus ao amin'ny vatana no mety hisy ny soritra aretina. Zava-dehibe ny fanamafisana ny fisorohana amin'ny alalan'ny fanaramaso ara-pahasalamana eny amin'ny sistany sy fanentana ny vahoaka ho ny mpitsabo noho ny tsy mbola fisian'ny fitsaboana manokana mahasitrana tanteraka ny Ebola. Aretina virus izy io na tonga an'ilay hoe Ebola tao akaikina renirano anankiray antsoina hoe Ebola tao Afrika no nahitana ilay aretina voalohany dia mitondra ilay anarany moa zany ilay izy dia izay natonga ilay Ebola. Fa io aretina io dia aretina viral dia mifindra amina fampikasoana ireo ilay tsiranoka ao anaty vatana miteny fotsiny hoe tsiranoka na dia hatrany amin'ny hoe fivalana ny rano fotsiny azy amina vehivavy any amin'ny hoe ataontsika hoe firaisana ranonofo dia misy ilay tsiranoka any fivaviana any na hatrany amin'ny hoe rora sy ny rehetrarehetra dia mety hampifindra satria virus manerana amin'ny vatana ray manontolo io resaka Ebola io. Ny tena mampiavaka azy dia mety misy fotoana mandera ny ndeha ataoko hoe amin'ny lavakorona amin'ny maso amin'ny sofina ny amin'izay mety ho lavadavaka ary ny fifindrany dia reny ihany no mifindra amin'ny olona tsirairay avy. Tsy misy tranga azy eto Madagasikara nisy ny fiomanana fanazarantena aratahaka momba ny fitantanana tranga ahihina ho Ebola teny amin'ireo varavarana fidirana iraisam-pirenena niarany governemanta malagasy sy ny governemanta amerikanina tazona ny fanamafisana ny fahaiza-miatrika sy ny fahavononan'ireo mpiantsehatra rehetra raha misy tranga mampiaya eto Madagasikara. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV tamin'ity androany ity indray nondao arahantsika vetivety. Afro basket U18 resan'ny Madagasikara tamin'ny isa 20 no 15 i Gabon. Tsara fanombohana ny ankoay satria resan'ny Madagasikara tamin'ny isa 20 no 15 i Gabon androany teo amin'ny andro voalohany fifantsanana isam-bondrona amin'ny fiadinany amboarany Afrika taranja basket ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona. Lalao tanterahana any Abidjan Côte d'Ivoire amin'ny zoma 7 aogositra izao indray izy ireo no ifandona amin'ny Maroc amin'ny andro faharoa.
ankaiasy commune Betsinjaka Toliara faharoa no daroan'ny fokon'olona ka naratra mafy ny ben'ny tanànany Betsinjaka. Nisy fifidianana sefokotany tao ankaiasy commune Betsinjaka ka fantatra tamin'izany fa voasaringotra amina rary samihafa ilay kandida izay hanitokana tamin'ity fifidianana ity. Nandritra ny fotoam-pifidianana tonga teny an-toerana ny ben'ny tanàna. Nangataka fanazavana teo amin'ireo tompon'andraikitra misahana ny fifidianana mahakasika ny antony hanaovana ilay fifidianana, nefa ilay kandida voasaringotra tamin'ny raharaha maro ary efa natolotra ny teny anivo ny OMC ny raharaha mahakasika azy. Ka teo no nisy andian'olona maro avy hatrany dia nitaroka ny ben'ny tanàna. Vokany naratra mafy ny ben'ny tanàna, vaky hatramin'ny lohany ka nahiditra hôpitaly avy hatrany. RN5A voatoraky ny antso be ny fiara teo amin'ny tandrifin'ny mpamily. Fiara iray no voatoraka ny antso be teo amin'ny tandrifin'ny toerana misy ny mpamily. Androany tokony tamin'ny 3 ora maraina teo anelalelan'ny mantaly maro sy anjavy milay any amin'ny lalam-pirenena fa 5 sofa tsy navoa ilay mpamily ilay antsy ka tsy nisy ny naratra. Araka loharambavao tsy trangatokana intsony izany fa efa maro ireo mpampiasa lalana no milaza fa misy tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra io, indrindra eo anelanelan'ny Betsiaka sy Ambilobe. Filan-kevitry ny minisitra hanasoavim-bahoaka ireo tany natokana ho an'ireo fampitaovana voafaritra ao anatin'ny drafitra fanajariana ifanarahan'ny tanàna ny Nosbe. Nolanina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly talata ny didim-panjakana manambara fa ilaina noho ny antony fanasoavim-bahoaka ireo tany natokana ho an'ireo fananganana fampitaovana voafaritra ao amin'ny drafitra fanajariana ifanarahan'ny tanàna ny Nosbe izay voafaritry ny farim-piadidiana ara-pitondran-draharan'ny commune Ambonivohitra Nosbe. Fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondrana fanavaozana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Izao no natao hamana ny olana ara-tany ao an-toerana ary hizarana any izany amin'ny vahoaka. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka irasam-pirenena. Ny atona andritra amin'ny fotoana fony fifamoivoizany sida natao amin'ny seranam-piaramanidina Leipzig Allemagne omaly alina. Taorian'ny fahitana drone iray nitondra fitaovana inaobom izay tsy mbola fantatra mazava ny karazany hatreto. Araka ny fanambarandreo manam-pahefana mpanao fanadiadiana, nisy zavatra nanidina faharoa hafa tsy fantatra ihany koa ny fandona tamin'ny fiaramanidina mpitatitra entana iray. Taorian'ity trango ity nanondro an'i Rosia ho tompon'antoka avy hatrany ny masovoan'ny Ukraina any Allemagne. Raha tsy Rosia, izy indray no mety ao ambadik'izay hoy izy. Io seranam-piaramanidina ao Allemagne io izay ivitoerana ampiasaina amin'ny fitaterana entana sy fanohanana any Ukraine. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahantsika amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny raha-pitondray ary veloma tokoka. Salamatopoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Za présenté ny vava. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.